Faly miarabatsika jiabindray mpanaraka ny chaîne ty vaovao malagasy vaovao mafana avy ana Vatomandry no fampizarana amintsika eto araka hitantsika amin'ny alalan'ny sary zao misy olona telo lehilahy roa vehivavy anankiray no samboriny reto tany filaminana reto ary nampidirina aponja amin'izao teneninantsika zao ary vaovao miparitaka amin'ny tambazotra sasera jerentsika zao tao amin'ny ny vaovao ny Golo TV ary nivoaka tao anatin'ny fahanginana no hevitra ny solombavombohoaka Sofia Ratsiraka voafity tany Vatomandry iny aleo azava ny resaka mba tsy hamorona ny sasany tsy manome lamosina ny fanjakana aho fa manome lamosina tsy fahamarinana nandritra ny hetsika nataon'ny fokon'olona taty Vatomandry Omaly ho fanoherana ny fametrahana samboady an'ireo mera anankiroa izay tsy lany mbahoaka araky ny vokatra navokany seny dia ny samborina sy nampidirina an-tranomaizina ny assistant parlementairako anankiray nakasary ny hetsika teto no nataony nefa dia ny samborina sahala amin'ny olon-dratsy satria tsy azo atao ho ny makasary olona telo izy ireo no voasambotra n'izao ary natao garde à vue 48 heures avy hatrany tranga iray hafa koa nisy Clémaina ihany koa noratrain'ny président de maire eto Vatomandry ka nametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana nefa dia arerina hoe tsy maintsy miandry ordre avy amin'ny ministère de la justice vao afaka manokatra ny fanadihadiana ny fitsarana eto Vatomandry na dia efa misy proof ny certificat médical mazava ary izany miady amin'ny tsirariny ny Vatomandry ary ao ary miaro fa ny safidim-bahoaka hoy ny solombavombohoaka Sofia Ratsiraka mahakasiky nyty tranga izay mampalahelo amin'izao teneninantsika izao mampametra-panontaniana zany ho antsika rehetrarehetra satria araky ny mamafisy ny zavatra nyteneny teo dia hoe tsy manome lamosina ny fitondram-panjakana fa manome lamosina tsy fahamarinana ny fitondram-panjakana mihitsy anie tsy manao ny resaka fahamarinana zany amin'izao fotoana izao amin'ny rariny sihitsiny mba rariny sihitsiny ve ataontsika hoe misy olona tsy lany zao zay ne mahatonga n'ireo vahoaka reto mitroatra manao grève satria tsy lany bahoaka tsy mamboaka zavatra hita zany amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ity ny tsy lany bahoaka indray no mireharea no tsy mamboaka indray no mahazo toerana amin'ny resaka ben'ny tanàna zany na solombavombohoaka rehetrarehetra amin'izao fotoana izao ka zany indrindra mahatonga ny olona mitroatra rehefa ianao koa olona tsy lany bahoaka tsy mamboaka na ianao ben'ny tanàna zany na solombavombohoaka rehetrarehetra dia tsy ho mary toerana anao satria an'izay anaran'izay tsy mamboaka hitantsika ihany koa ny filompirena Andry Rajoelina tsy mary toerana amin'izao fotoana izao satria tsy mamboaka tsy lany bahoaka voafity tamin'ny halabaty rehetrarehetra zay rehefa ianao tonga eo amin'ny tsirary sitsitsiny dia automatique zany ianao dia tsy maintsy mihozongozo ny toerana misy anao araky hitantsika manko vahoaka izao mitaky ny zony zay lasa atao herim-pamoretana ireto tany filaminana reto baikoa ny reto mpitondra-fandrakana mampametra-panontaniana zany izy zany ry zareo reto ne nataontsika hoe fanjakana fohy be zany tokony hijery akaiky be manaiky fotsiny zany zareo satria rehefa olona zareo irmara reo avy aty amin'ny commune district aty de kena dolo ve no zavatra atao ry zareo tokony hisy mpanaramaso akaiky mahakasiky ny tranga rehetrarehetra tamin'ny resaka fifidianana iny fa tsy hoe tsy voatery hoe irmara de tonga de lany amin'ny toerana anankiray araky hitantsika manko ny vaovao Vatomandry vaovao mafana ty dia tsy irmara ny lany eo fa misy olona ny voafidim-bahoaka eo ka navadiky zareo ny vokatra ka ty manko misy vidéo zay fanazavana feno natao ny solombavombohoaka Sofia Ratsiraka zay andao ary harahantsika zany fa niokevitra natao ny Sofia Ratsiraka zay fa azadino hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabone ny chaîne-tsika YouTube vaovao malagasy izay mazotoa tompoko lahy sy tompoko vavy ny refitrefitra ny bomba mandatsa-dranomaso androany tao Vatomandry tonga maro niakatra tao amin'ny renivohitr'ny district ireo vahoaka avy amin'ny commune ambanivohitra Tanambomahatsara sy Ambodinono Garangalana na ny eo ny toy ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fametrahana samboady ireo ben'ny tanàna izay tsy lany tamin'ny alàna ny latsabatony Maronisa tsy fanajana ny safidim-bahoaka notsenain'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso ireo vahoaka raha nikasa ilanja sora-bavety tao amin'ny kianjan'ny district toerana nanatanterahana ny lanonana fametrahana samboady no natao teto Vatomandry androany ary tonga ireo mponina avy any Ambodinono sy Antanambomahatsara satria nalahelo hoe homena fametrahana samboady ihany koa ireo ben'ny tanàna tsy nofidiny zareo no ireo tranga ireo dia araka ny lazaiko teo tonga naneo ny alahelony ireto vahoaka nitondra banderole sy ny sisa fa tsy navela niditra teo amin'ny kianjan'ny district fa nosakanana ary ireo izay
mbola voasakana tany amin'ny tsasadalana teny no nogadraina fa tsy avela haneo ny safidiny. Dia nisy fitorahana lacrymogène moa zany no nahazo anireto vahoaka avy tany amin'ny sisiny. Olona telo no henoko hoe voasambotra, roalahy de ray vavy. Misy assistant parlementaire ko eto Vatomandry tovolahy izay responsable ny mikarakara ny resaka serasera na communication. Dia nosamborina fa hoe tsy azo atao no makasary ka amin'izao tsika amin'ny teny izao dia any amin'ny gendarme no nitazomana azy hatreto aloha. Tsy fanajana ny vahoaka ny Vatomandry ny tsy nanasana ny solombavambahoaka vao vita ao an-toerana anatrika ny lanonana fametrahana samboady ireo ben'ny tanàna tamin'ity andro an'ity ary firaisapo tamin'ny vahoaka no tsy nanatrehana izany hoy ny solombavambahoaka raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Raha tsy nanatrika ny lalonana fametrahana samboady io ny tenako dia noho ny tsy fifanajana mipetraka amin'ny vahoaka ny Vatomandry no antony lehibe tsy nanatrehako azy tany. Ary manao antso ho anireto vahoaka ny Vatomandry aho hoe aleo foana isika hijoro amin'ny marina. Dia fiara-mientana amin'ireto vahoaka ny Vatomandry no antony tsy nijoroako tamin'io fametrahana samboady io satria miendrika filanakisa fanaovana ny vahoaka ny Vatomandry tsy mendrika, tsy manaja dia tsy nitranga tany ny tenako fa kosa manentana ny vahoaka ny Vatomandry hijoro hatramin'ny farany ho amin'ny marina. Mbola tsy milamina ny Teodrarao amin'ny commune ambanivohitra Tanambaomahatsara sy Ambodinono Karangalana amin'izao fotoana. Natafapetraka androana aza ny samboady mahaben'ny tanàna ireto olona ireto hoy ny fanio-kevitra ireo vahoaka mpanao fihetsiketsena izay mbola mitoby ao Vatomandry amin'izao fotoana izao.